Miaraba atsika rehetra indray tonga amin'izao fandaharana izao zay maneho ny fisakaizana satria mbola manjoitsy tapaka manaraka izao fandaharana izao sika. Loha hevitra mandritra n'izao andro vitsivitsy izao moa dia ny hoe ianareo ny sakaizako. Jaona 5:24. Averina indray tamin'ny voalohany isika dia niresaka mahakasika ny tantaran'ny Adama sy Eva, fifandraisana tamin'Andriamanitra ilay fototry ny fisakaizana. Tamin'ny faharoa isika dia niresaka mahakasika ny tantaran'i Noa, ilay sakaizan'Andriamanitra. Rehefa nisakaiza tamin'Andriamanitra izy dia nifandray tamin'ny mpiarabelona taminy, na ny fifandraisana tamin'ny mpiarabelona taminy. Izay zany ny antsoina hoe sakaizan'Andriamanitra. Ary ny fahatelo dia niresaka mahakasika ny Abrahamantsika izay sakaizan'Andriamanitra, nanarena be fa tsy izany harena izany na tonga azo sakaizan'Andriamanitra, fa noho izy niaino tsara ny feon'Andriamanitra sy nitandrina izay rehetra nasain'Andriamanitra nytandremana, araka loha hevitra izay hitantsika omaly. Ary androany kosa isika dia hijery mahakasika ny Mosesy. Mosesy ilay sakaizan'Andriamanitra. Mosesy ilay sakaizan'Andriamanitra. Io Mosesy ilay sakaizan'Andriamanitra io manana ny tantara manokana izy io. Ary ndeha hanasanao indray hiaraka amiko ao anatin'izao vavaka izao. Vavaka isika. Jehovah tomponay tsara sy masindrindra izay ny an-danitra misaotra anao izay satria tafaverina eto indray. Hanaraka izao loha hevitra mahakasika amin'ny hoe ianareo ny sakaizako izao. Hijery ny tantara Mosesy izahay, ilay sakaizanao. Ny fanaonao masina ny eo aminay ka ho voavela eloko izahay ary hitasy homba ireto mpanaraka izao fandarina izao ireto any ianao. Anaran'i Jesosy. Amen. Tantaran'ny Mosesy no hojerentsika amin'izao fandaharana izao. Mosesy dia lehilahy anankiray izay nanana ny tantarany araka nambarako terem-piandohana. Raha mijery fotsiny isika ao amin'ny Exodus 2:2-20 dia misy soramandry lehibe eo milaza hoe ny nataony Mosesy hamonjeny ny namany sy ny nandosirany nakany Midiana. Ary tamin'izany andro izany rehefa lehibe Mosesy dia nivoaka nakany amin'ny rahalany izy ka nijery ny fanompony mafy ary nahita lehilahy Egyptiana navokavoka ny anankiray tamin'ny Hebreo rahalany. Dia niherikerika izy ka no nihitany fa tsy nisy olona dia novonoiny ilay Egyptiana ary nasitry ny tao amin'ny fasika ny faty. Mosesy sakaizan'Andriamanitra, niainana izany izy. Niainana izany hoe ny famonoan'olona izany, mpamono olona io Mosesy io. Fa ny tantaran'ny Mosesy raha resahantsika lava be, fa rehefa mijery ny tantaran'ny Mosesy isika izany dia tafahoana tamin'Andriamanitra indray izy. Rehefa tany anefitra, tany ampiandrasan'ondry izy dia tafahoana tamin'Andriamanitra. Dia nanomboka teo izany ilay fisakaizana, fifandraisana akaiky dia akaiky tamin'Andriamanitra. Ary rehefa jerentsika ao amin'ny Exodus 3:13-20, indinga jerentsika ny tenin'Andriamanitra. Exodus 3:13-20 dia zao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Ary Jehovah niteny ny fanatrika tamin'i Mosesy tahaky ny olona miresaka amin'ny sakaizany. Eto izany mbola misy an'ilay lalàn'ny fifandraisana ihany koa hoe ny mpisakaiza rehefa mifampiresaka, ny mpisakaiza izany, ny mpinamana izany rehefa mifampiresaka dia mifampiresaka mifanatrika fasafasa. Ny anankiray izany mijery ny ao amin'ny atimason'ilay anankiray, tena hoe mifampiresaka izany, mifampiresaka. Ny mpisakaiza izany dia tahaka izany fifandraisan'Andriamanitra sy Mosesy satria mpisakaiza izy ireo. Dia mifampiresaka mifanatrika izany izy ireo, tahaka ny mpisakaiza mifampiresaka amin'ny namany. Mety misy ihany ny mpisakaiza, raha amin'izao fiainana izao mety misy mpisakaiza mety hoe mianatra izy rehefa anona dia mety miondrika dia jerikely dia manao ohatran'izao. Fa ny mpisakaiza Andriamanitra sy Mosesy izany dia tena ny fanatrika. Io zany ny anambarana fa Andriamanitra dia sakaizan'ny Mosesy. I Mosesy dia sakaizan'Andriamanitra. Io teny eo amin'ny Exodus 3:13-20 io. Mosesy teo am-piandohana dia resantsika hoe namono olona izy. Fa rehefa tafahoana tamin'Andriamanitra izy tany ampiandrasan'ondry teo amin'ilay roa mirehitra. Dia eo zany ilay fihaonana tamin'Andriamanitra, fisehon'Andriamanitra amin'ny teny
dika teny fotsiny hoe teofany fanatrehan'Andriamanitra fisehoan'Andriamanitra dia izao rehefa nifandray tamin'Andriamanitra izy dia zay eloka rehetrarehetra tany zany dia ny fafaina daholo zany rehetra zany ika mahafinaritra n'le mpisakaiza ny mpisakaiza zany rehefa hoe mifamela eloka dia voafafa daholo reny rehetra ireny dia lasa misy fifandraisana mahafinaritra indray mandeha nisy mpinamana mpisakaiza roalahy mpinamana zany izy mirahalahy reto dia nandeha izy ireo namakivaky tany efitra dia rehefa nandeha dia nisy resaka nisy lohahevitra zay nampifanditra teny an-dalana dia rehefa mifanditra izy ireo tamin'le lohahevitra dia tsy nazaka le anankiray ary namelatra ny tanany dia avy hatrany dia tonga dia nalefany teo amin'ny tarehan'ilay anankiray zany ny tanany zany hoe nasiany tefaka zany voatefaka zany ny tarehan'ilay anankiray tamin'izay fotoan'izay dia niondrika fotsiny ilay anankiray ilay voatefaka zany niondrika izy na alahelo izy dia inona nataony lasa izy nandeha nakeo amin'ny fasika tany amin'ny tany efitra izany nandeha teo amin'ny fasika izy dia nisoratany teo amin'ny fasika hoe namely ahy ny sakaizako androany dia lasa zareo nandeha dia rehefa lasa lavitra dia nahita rano anankiray zany mahafinaritra madio ary teo zareo zany hoe mba hiala sasatra ao zany ilomano ao zareo ity le voatefaka ity zany lay sakaiza anankiray voatefaka ity dia tsy mba nanana fanamiana hoentina ao amin'izany na mahay zany fa lay anankiray izay namelaka azy nananamby dia nanome azy hoe ty raha ohatra ka ilomano ianao dia ty misy dia nisaotra izy misaotra betsaka dia rehefa vita zay dia tsy tonga dia nandehanaka ao anaty rano izy fa lasa izy aloha nandehanaka eny amin'ny vato lehibe anankiray misy vatolampy zany teo dia nikikisiny teo le vatolampy dia nisoratany hoe namonjy ahy ny sakaizako androany dia niresaka amin'izay ilay anankiray namelaka azy tamin'ny tefaka zany hoe fa maninona ianao tarila ny tefahako iny maninona ny teo amin'ny fasika ianao nanoratra fa maninona ny eo amin'ny vatolampy ray ianao zao no manoratra rehefa nomeko an'iny maillot iny dia zao no teneniny hoe nisoratako tamin'ny fasika lizozy izy satria rehefa tonga ny rivotry ny fangatahana famelan-keloka rivotry ny famelan-keloka dia voafafa iny ary tsy hitantsony ilay soratra zany ny tena mpisakaiza izany rehefa hoe nisy tsy nety nataon'ny anankiray ka nifonan'ilay anankiray dia tena adino any iny fa tsy hoe za mamela ny eloko ao fa ilay zavatra nataonao tsy adinoko fa soratana eo amin'ny fasika ilay izy dia hoe tena mamela ny eloko ianao dia ohatrany hoe ilay izy voafafan'ny rano dia tsy hitantsony ilay soratra ilay tsy nety nataon'ilay sakaiza fa ny zavatra tsara zay nataon'ilay sakaiza kosa dia sorataka eto amin'ny vatolampy ho ilay anankiray satria tsy ho adinoko ka na inona zavatra iseho izy na isy fisedrana na isy onja sy tafiotra aza dia tsy miala io soratra io tsy miala io zavatra tsara zay nataonao teo amin'ny fiainako io ary zany ny mpisakaiza Andriamanitra sy Mosesy ihany koa dia tahaka izany rehefa navelan'Andriamanitra ny eloko Mosesy dia tonga sakaizana izy mifandray tsy tapaka fa mpiresaka mivatana mihitsy Andriamanitra sy Mosesy ary ny olona manana fifandraisana mivatana amin'Andriamanitra sakaizan'Andriamanitra ry havana malala rehefa mijery ny tenin'Andriamanitra isika eo amin'ny nomeritoko 12 andeha jerentsika nomeritoko 12:7 dia zao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra mahakasika an'io sakaizan'Andriamanitra io Mosesy izany 7 aminaran'i Jesosy ary Mosesy dia lehilahy nalemy fanahy mihoatra noho ny olona rehetra aty ambonin'ny tany olona namono Egyptiana dia nasitrany tao anaty fasika maherisetra ane zany aiza koa nisy olona hoe malemy fanahy dia vitan'izany fa rehefa tafahoana amin'Andriamanitra ny olona anankiray rehefa tonga sakaizan'Andriamanitra ny olona anankiray dia lasa olona malemy fanahy indrindra amin'ny olona ety ambonin'ny tany sasanao ane zany olona ety ambonin'ny tany zany maninona raha ndeha isika hanana fifandraisana akaiky amin'Andriamanitra dia lasa hanana fahalemem-panahy tahaka ny Mosesy ihany koa dia alemy fanahy amin'ny namantsika isika
zay le hoe ny fifandraisana avy amin'Andriamanitra fisakazana avy amin'Andriamanitra ane dia tsy hoe mijanona fotsiny amin'Andriamanitra sy le olona fa tsy maintsy mbola makany amin'ny hafa ihany koa malemy fanahy amin'ny namany avy. Aoka samy alemy fanahy amin'ny namany avy ianareo izy ny tenin'Andriamanitra. Anana fandeferana izany, tsy anana fizahozahoana. Mosesy zany anie manam-pahaizana zany Mosesy zany e. Fa nalemy fanahy tamin'ny namany izy. Tsy hoe za manana diplôma ohatr'izao, za manana grady ohatr'izao tao amin'ny tafika Egyptiana, dia za no za fizahozahoana. Tsia fa malemy fanahy amin'ny namany avy. Ny olona izay mifandraisa tapaka amin'Andriamanitra dia lasa tonga olona malemy fanahy indrindra. Zany sakaizan'Andriamanitra. Ka izasy anao anie. Ho tahaka Mosesy, alemy fanahy amin'ny namany avy. Ary tena nararotiny raita-po tamin'ny mihitsiny aza i Mosesy. Ao amin'ny Nomery 12:2, satria izy malemy fanahy dia ararotiny hafa. Zay ne le sakaizan'Andriamanitra zay. Andriamanitra foana no miditra an-tsehatra. Nomery 12:2 dia hoy izy mianadahy zany. Mo Mosesy ihany va no efa nitenenan'i Jehova? Tsy izahay koa va no nitenenany? Dia reny Jehova izany. Jereo tsara zany. Tena fa nga Mosesy rery no nitenenan'i Jehova. Zay zany ny zava-nisy. Tenen'i Mosesy, Arona sy Miriam. Hoe izahay koa mba nitenenany. Eno Jehova zany zavatra izany. Ary haitsika ny toy ny tantara io fa lasa boka Miriam. Lasa boky Miriam dia eo amin'ny 7 amin'ny 12 amin'ny Nomery dia zao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Fa tsy toy izany kosa Mosesy mpanompoko izay mahatoky amin'ny tranoko rehetra. Ny 9 eo alohan'io dia hoe te hoy izy mba mihaino ny teniko raha misy mpaminany Jehova eo aminareo dia amin'ny fahitana no isehoko aminy ary amin'ny nofo no itenenako aminy. Fa tsy toy izany kosa amin'ny Mosesy mpanompoko, Mosesy sakaizako. Fa miteny ny vatana mihitsy. Satria Mosesy nanenina mpanompoko izay mahatoky amin'ny tranoko rehetra. Mahatoky amin'ny lafiny rehetrarehetra izany. Misy resaka fahatokiana dia haitsika izany fahatokiana izany amin'ny lafiny rehetra. Dia raha teo sakaizan'Andriamanitra zany isika dia mifandray tsy tapaka aminy. Tonga lehilahy sy vehivavy mahatoky ao amin'ny tranon'Andriamanitra. Mahatoky amin'ny lafim-piainana rehetra avereny izay tokony ho averina ao an'Andriamanitra izany. Satria izany Mosesy sakaizany. Ary rehefa izay eo amin'ny 1:12 amin'ilay Nomery 12 dia izao no tenenin'ny Arona. 1:12 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hoy Arona tamin'i Mosesy, indrisy tompoko, masiny ianao, aza atao helokainy nanaovanay adaladala sy nanontany. Nanaovanay adaladala. Ny tsy fahatokiana amin'Andriamanitra izany dia tsapan'ny Arona, tsapan'ny Miriam. Fa fanaovana adaladala. Dia aoka ho tahaka Mosesy tsika fa tsy adaladala tahaka ny Arona sy Miriam. Aza miadaladala tahaka ny Arona sy Miriam. Hoe tsy mahatoky. Fa aoka ho tahaka Mosesy isika. Tamin'ny lasa mety tsy nahatoky tamin'Andriamanitra ianao. Fa amin'izao kosa Andriamanitra ny hanampy anao mba ho tonga ao amin'izany fahatokiana izany tahaka Mosesy sasy anao. Ary alemy fanahy mpiara-belona sy mpiara-miasa mpiara-monina tena ho sakaizan'Andriamanitra. Ianareo ny sakaizako raha mahatoky ao amin'ny tranoko. Araka ny ambarany Exodosy 3:13 makasika Mosesy eo, olona nahatoky izy tamin'ny fifandraisana tamin'Andriamanitra. Mba ho zany anie zasy ianao. Hiaraka hivavaka indray isika marana zao lohahevitra andro faefatra izao. Jehovah tomponay io, misaotra anao izay satria afaka nianatra indray tantara Mosesy. Mosesy ilay nanana ny maizy azy. Kanefa rehefa tafahoana taminao dia tonga lehilahy nalemy fanahy indrindra tamin'ny olona ambonin'ny tany izy. Ary ihany koa natoky tao amin'ny tranonao rehetra. Dia mba toy izany anie izahay fa tsy ho tahaka ny Arona sy Miriam izay nanao adaladala, tsy natoky taminao,
fa mba ho mpanompo mahatoky izahay. Ary raha mety ianao dia hatoky hatramin'ny fahafatesana mihitsy aza, ka omenao anay ny satroboninahitry ny fiainana izay efa nomaninao anay. Ho tena sakaizanao tokoa izay tahaka Mosesy, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.